mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesinao any lehibe amin'ity talata ity. Mirariny soindrindra ho anao mba hitombo finoana sy hitombo fahavaretana eo amin'i Jesosy any isika. Lohandirantsika ny amin'ny lesona anio nefa dia vavaka isika. Ry tompo-tianay mbola hisoaranay manjakariva ianao satria mbola nomenao tombom-potoana izay efa ny mandika teninao. Misaotra ihany koa ny fanahinao masina izay mampatsiahanay manjakariva ny tokony handraisanay azy. Ampio ny tsirairay avy aminay izay malaina mba zoto amingataka aminao ihany koa izay ireo izay efa variana, izay efa tsy hita ao ambalanao mba mamonjafo aminay renao izay ka avereno izay eo. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe tsy miovaova ny toetra an'Andriamanitra. Hoy Jehova amin'ny Malaki 3:9 manao hoe fa izao Jehova dia tsy miova. Mety isa maky an'io ampahandian'io ka andray ny heviny hoe tsy miova mihitsy Andriamanitra zany, ny asany, ny fihetseham-pony, ny ampahany sisa amin'ireo andalan-tenin'ireo sy ny tontolo keviny kosa nefa dia mampiseho fa ny tsy fiovaovana ambareto dia ny tsy fiovovan'ny toetrany sy ny fitsipiny. Asehony andininy ambiny fa mety hiova Andriamanitra eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana satria izao manko ny nambarany hoe ary noho izany ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Ary izao no nambarany amin'ny vahoakany eo amin'ny andininy manarakaraka an'izany hoe miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo koa izao. Arak'izany dia mifandray amin'ny voarin'Andriamanitra, fifandraisana izay andraisan'ny andany sy ny ankilany anjara izany kanefa natrehan'izany karazam-pifandraisana izany sy ny zavatra hafa rehetra dia tsy miova ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Jakoba 1:7 ihany koa izany, izay manambara fa avy amin'Andriamanitra ny fanomezana tsara sy tanteraka rehetra. Izy ilay tsy misy fiovaovana, tsy Andriamanitra izany no fototry ny ratsy. Averin'ny soratra masina eto sy any amin'ny andalan-teny hafa ny fampianarana fa tsy miova ny tena toetra an'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mampianatra manjakariva amin'ny Baiboly fa tsy miovaova ny fitsipitondran-tena an'Andriamanitra. Azony atao ny mifandray amin'ny voariny ary manao an'izany tokoa izy raha mamaly azy ireo saingy amin'ny fitiavana sy araka ny rariny manjakariva no anaovana an'izany. Tsy mahazo mandà ny tenan'Andriamanitra, tsy mba mandainga izy ary manatanteraka an'izay nampanantenainy. Mahazo matoky noho izany tsika fa ilay Andriamanitra ny Baiboly ihany no ilay Andriamanitra ao amin'ny Kristy izay nanaika ny olotra ny tenany ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra azo atokiana tanteraka izy ary mahazo matoky sy manantena ny ho avy isika satria hoy ny Hebreo miteny azy ihany koa manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Amen. Ry Tompo Andriamanitra izay tsy miova, tahaka ny nitiavanao an'ireo mpanomponao tany aloha dia inoana tokoa fa tianay amin'ny fotanteraka ianao. Mety aiza ianao hanafaka anay amin'ny fatorana rehetra ka aneho zava-mahagaga ny fiainanay tsirairay avy izay raha sitraka indrindra ary aoka ane ny fo mbola tsy matoky anao hitombo fahatokiana hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.